Tsika manaraka ny fandarana mamangandray androany eo anivon'ny televiziona malagasy sy ny RNM. Araka ny nampanatenaitsika tamin'ny farany dia ny lohahevitrytsika anio dia tsy inona fa ny fialan-tsasatra na koa hoe ny congé. Maro dia maro ny zavatra tsara ho fantatra mahakasika izany fa mialohan'ny zavatra rehetra nefa andao anaraka faingo kely. Miamahazo vana eto amintsika ny arety mandringana coronavirus izay efa hoeritaona izay no nisiny teto Madagasikara. Efa maro ireo olona lavo vokatry ity aretina ity ary tsy mifidy sarangan-taona intsony izany aretina izany ankehitriny raha nambaran'ny ministry ny fahasalamana. Ary ankehitriny dia tiako lazanareo fa na ny tanora ary zao dia efa ahitana an'ilay Covid koa amin'ity le variant ity ary malimaly dia 5-telopolo taona fantatra lavony zany Covid zany ary miondrika ampananjana moa mananja satria fanakaiky zay kanefa dia hitanareo fa zany zavatra misy dia hoentina zany rehetra zany anentanana antsika rehetra mba tsy hanao gabraraka mihitsy fa tena hitandrina amin'ity coronavirus tsy maintsy rosoana ny fanaovan'ny malagasy vaksiny izay tombanina ho amin'ny volana jolay izao ny fahatongavana eto amintsika raha ny voalazany andriamato minisitra. Nanentana ihany koa ity farany fa tokony ho samy mailo sy hitandrina ny tsirairay fa tena zava-doza ho an'ny firenena ny firongatra ity variant ity. Nanao antsoavo ho an'ireo mpiasa sy ny mpampiasa ny ministry ny asa, ny fampananana asa, ny asa-panjakana ary ny lalàna sosialy Ramatoa Zélia Ranampy amin'ny tokony hitandremana sy andraisana fepetra hiarovan'ny mpiasa sy ny mpampiasa rehetra tena amin'ny fanarahana ireo fepetra ara-pahasalamana mba ho lavitry ny Covid-19 ny mpiasa sy ny mpampiasa. Nilaza ihany koa Ramatoa Minisitra fa vonona ireo mpitsirika sy mpanara-maso ny asa ano ny asa na dia eo aza izao valana aretina izao. Moa dia ny fototra-panjakana dia mitsinjo lalandava ny fampiarana ny zoany ireny mpiasa ireny. Marina tokoa efa betsaka ny marary sy ny fosa na vulnérable amin'izy ireny dia izay indrindra moa nahatonga an'izao fanapihan'ny firenena mikambana zao amin'ny alalan'ny OIT ka dia faly mihitsy izay nandray azy io satria ny mpanao fisafona ny asa na dia tsy mpikirakira ny lafiny ara-pahasalamana aza dia anisany mihitsy koa miatrika ambavahady izy ireo amin'ny alalan'ny fisafona ny fampiarana ireny fepetra ara-pahasalamana any amin'ny orinasa isan-karazany ireny satria dia izay ny andraikiny araky ny lalàna izay mametraka azy ireo mijery mikasika ny fampiarana ny lalàna amin'ireny orinasa ireny ary anisan'izany ny fanaraha-maso ny ara-pahasalaman'ny mpiasa ka raha salama ny mpiasa araky ny voalaza teo dia salama koa ny fianakaviany fikitro ifaharany fahasalaman'ny mpiasa zany ary ny firoboroboana ara-toekarena ny Madagasikara satria ny mpiasa no manatanteraka ny fampiroboroboana ny ara-toekarena. Amin'ny lafiny Covid-19 dia lafiny iray aloha zao hoe anatanterahany mpanao fisafona ny asa ny fiantraikan'izany fanaovana ny geste barrière na ny lafiny hafa mikasika ny sécurité santé au travail. Fa azo eritreretina koa fa ny filoham-pirenena moa mbola hoeo hanome antsika foana isaky ny fotoana izay iresany amintsika ny tena zavatra ho raisina. Azo eritreretina ohatra hoe mifandimidimby ireo mpiasa ireo rehefa manao ny asany amin'izay mba tsy ho betsaka loatra ny fianaky ny aretina eo anivony toeram-piasana. Nitondra fanampiana ho an'ny firenena malagasy ny fianakaviam-ben'ny firenena mikambana izay soloan'ny OMS tena tamin'ny zoma lasa teo mba hoentina hiatrena sy hiadiana izao valana aretina coronavirus izao. Samy nahazo ny anjarany avokoa na ireo marary na ny mpitsabo. Nijery manokana ireo mpitsirikasa sy ny mpanara-maso ny asa ny birao iraisam-pirenena momba ny asa eto Madagasikara nanolotra fitaovana maromaro toy ny akanjo, gel, fitsapana hafanana sy ny sisa mba ho ampiasain'izy ireo amin'ny fanatanterahana ny asany ao anatin'izao ady atao amin'ny Covid-19 izao. Tamin'ny farany volana martsa 2020 iny dia nisy ny fakakevitra mahakasika ny fanavaozana ny rindran-dalàna mifehy asa sy ny lalàna sosialy. Izany dia nirahana tamin'ny Ramatoa Minisitry ny asa, ny fampananana asa, ny asa-panjakana ary ny lalàna sosialy. Nirahana ihany koa tamin'ny Organisation Internationale du Travail ny teknisiana mahakasika ny asa. Eo ihany koa tsy adino ny solon-tenam-piasa ary ny solon-tenam-mpampiasa. Tsy adino ihany koa ny solombavam-bahoaka misahana ny voamerany asa sy ny lalàna sosialy. Ndao raha antsika anatin'ny fanadihadiana manaraka eto izany.
no tanterana teto amin'ny faritra vakinankaratra 3 ka hatramin'ny 9 maritsa lasa teo ny fikaonandoha entina navoazana ny lalàna mifeny asa eto Madagasikara izay no karakarain'ny bureau raisam-pirenena momba ny asa. Samy hita teto avokoa ireo teknisianina momba ny asa, ny solotena mpiasa sy ny mpampiasa, ireo olona manan-kaja maro sivily sy miaramila. Atao ny fanovana-ny fehezan-dalàna mikasika ny asa satria voalohany aloha efa ela be tany amin'ny taona 3 tany izy io no natao dia tao anatin'izay ny ela eo ihany fa betsaka ny zavatra niova na teo amin'ny lafiny raisam-pirenena na teto amin'ny firenena ka tsy mahafehy intsony izay zavatra misy iainana eto amin'ny firenena zany na eran'izao io lalàna mikasika ny asa io. Nanambara ny bureau raisam-pirenena momba ny asa fa lalàna tsy maintsy holalovana izao fanavoazana izao satria ankoatran'ny efa ilaozan'ny toetrandro izany lalàna mifeny asa eto Madagasikara izany dia eo ihany koa ny fiovana misy eto ambony tany izay misy eo amin'ny endrika telo: ny fiovan'ny toetrandro, ny fiovana ara-geografika ary ny farany dia ny fiovana ara-teknôlôjika izay samy tsy misy azo idivirana fa misy fiantraikany amin'ny sehatry ny asa ka mitaky izany fanavoazana izany avokoa. Eo ihany koa ny zava-misy maneran-tany toy izao arety mandingana izao ka hisy ny lalàna manokana ao anatin'ny asa hifehy izany aretina izany. Au cours des 2 dernières années, il y a plusieurs événements qui nécessitent de refondre la loi du travail qui avait été votée en 2004. Le premier événement, c'est ce que nous appelons la déclaration du centenaire de l'OIT et la déclaration d'Abidjan, qui invite tous les États membres de l'OIT par la déclaration du centenaire, vise à produire une réponse à 3 changements importants. Samy laza ny fahavonony avokoa repetsetra amin'ity fanovana ny fanavaozana ny lalàna mifeny asa ity ary tena zava-dehibe ho an'ny mpiasa sy ny mpampiasa eto Madagasikara izany raha ny voalazan'ny solotena mpiasa sy ny teknisianina momba ny asa. Zava-dehibe dia hoe ny asa no miantoka ny fampandrosoana ny firenena anankiray. Ny fikambanam-be raisam-pirenena efa fantatsika fa nametraka ho filamatra efa ho 100 taona izay hoe fametrahana fiarahamonina mirindra ao anatin'ny tontolon'ny asa ka amafisina ny lalàna avoazina mba hahafahantsika miantoka ny fametrahana tontolo vaovao indray, nouveau contrat social, dia mba hiantoka ny fampiakarana ny aran-karena satria amin'ny alalan'ny asa no iantohana ny aran-karena fa tsy amin'ny alalan'ny kabary ambony vavahady. Ny zavatra anisany hoe tena netrerety ny mpanara-maso ny asa manokana tokony hamafisina zany ao anatin'ilay fehezan-dalàna mifeny asa vaovao dia indrindra ny fananana fahefana ho mafimafy kokoa mba atongavana tanteraka any anatin'izany hoe fametrahana asa mendrika eo anivon'ny tontolon'ny asa zany. Ina moa mety ho mafimafy kokoa ohatra hoe mety ho fahefana kely mba afaka andray fepetra eo anivon'ny orinasa raha sampa sy hita fa besaka ny mety ho fandakan-dalàna mety mitranga ohatra eo anivon'izany orinasa zany. Zavatra ohatran'izany zany anisany tena hoe tadiavina ny anamafisana azy eo anivon'izay fehezan-dalàna mifehy asa zay raha ny inspecteur de travail manokana no resahana. Araka izany maro ny fanovana ho hita ao anatin'ity fehezan-dalàna mifeny asa vaovao ity ary izany mahatonga ny mpitondra ankehitriny tsy raviravitana na mifanatanterahana azy. Enjehana zany atao ezana zany izay ampidirana anazy satria tsy vao izao akory fa ity herinandro ity zany dia karazany famaraparana fandavonana ihany efa betsaka ireo sehatra izay nandinihana an'izany miaraka amin'ireo vondroben'ny mpampiasa miaraka amin'ny organisation internationale du travail ka ezana araka azo atao zany izay hifanarana hidiran'izy ireny. Fifanarana raha teo koa moa ny lalàna sosialy ka raha maromarotiresana raha hifanarana rehetra le izy ka mifandraika amin'izay fifanarana iraisam-pirenena zay dia inona fa ho soratra ao anatin'izany fehezan-dalàna mikasika ny asa izay vao atao zany. Nanambara izany fomba fijery sy fikitiana ny lalàna ny asa izany ny teo anivon'ny intermianam-pirenena. Mahatsapy izy ireo fa tsy mifanaraka amin'ny toetrandro intsony lalàna mifeny asa eto Madagasikara ka vonona ny ampandany izany. Manaraka ny vanim-potoana tokoa
hitantsika moa izy teo fa misy zavatra telo lehibe zay ekinan'ilay lalàna apetraka amin'izao dia ny changement climatique, changement démographique hitantsika fa mitombo ny mponina ary ny changement technologique zay nahitantsika ilay télétravail. Hitantsika ihany koa ny situation amin'izao fa misy an'ilay Covid dia ilaina zany ny lalàna mba hazava tokoa fa tsy ho vitan'le hoe fampiresahana fotsiny satria manjary misy disadisa dia mifanome tsiny ka isorana tokoa zay fisiny zay fiarah-miasany rehetra, ny mpampiasa, ny syndicat, ny fanjakana ary ny zay eo amin'ny antenimieram-pirenena moa dia vonona ny anohana satria mahatsara ny vahoaka malagasy zany anohana an'izao avant projet de loi zao satria dia tsy maintsy andalo assemblée io zay vao hiditra any amin'ny fandaniana amin'ny assemblée plénière. Noho zany dia isorana manokana zay méthodologie ny impliquena mihitsy dia ny aty fotony ny parlementaire mba ahazo atsakany sy andavany ny votoatin'ilay code de travail. Raha tsy aivina ny taona 3 no nisy fikitiana farany ity lalàna mifeny asa eto Madagasikara ity. Andrasana araka izany ny fivoahan'ity lalàna vaovao ity zay efa misy tetiandro napetraka ireo mpikatroka ao anatin'izao atrikasa izao ary ny tanjona ny mba hivoahan'izany tsy ho ela. Araka ny nambara tany Pendohana dia ny fialan-tsasatra no loha hevitrintsika anio. Inona no tsara ho fantatra mahakasika an'izany mba malina izany mety fantaniana rehetra manitikitika antsika dia andaontsika handray vahiny. Tsy iza vahintsika anio fa ny lehibean'ny sampandraraparitra misahana ny asa sy ny lalàna sosialy eto Analamanga. Miarabanao chef. Miarabanao Ramatoa dia miaraba any koa atsika rehetra mpanaraka ny fandarana Analamanga. Onao chef, inona no atao hoe fialan-tsasatra dia inona no mety tsara ho fantatra ny mpijery sy ny mpiaino any tokantrano mahakasika izany? Ny fialan-tsasatra dia io zany fotoana ahafahan'ny mpiasa maka aina any amin'ny toeram-ponenany mety manao vakansy izy. Io fialan-tsasatra io dia tokony ho azon'ny mpiasa io zany rehefa niasa 12 volana teny aniasana izy na herintaona teny aniasana. Io congé io zany dia eo amin'ny 2 andro sy tapany isam-bolana io na 30 andro isa-taona. Ao anatin'ny lalàna dia milaza fa hoe ny 15 andro voalohany amin'io congé io zany na io fialan-tsasatra io dia tokony tsy ho sarasarahana mihitsy fa ny 15 andro manaraka kosa dia asinjaraina io zany araka ny fifanarahan'ny mpiasa sy ny mpampiasa. Tsara ny manamarika fa io fahazahoanan'io congé io na fandehana misitraka n'io congé io dia miankina tanteraka amin'izany atao hoe filan'ny asa ao anatin'ny orinasa. Ny mpampiasa manana ny laminany ao anatin'ny orinasa io. Araka izany dia tsapa tokoa fa tena ilaina ny fialan-tsasatra na ny congé. Tsy vitany ilaina fa tena zo mihitsy ny congé. Rehefa miala sasatra ny mpiasa ry chef, manahoana ny zony mahakasika an'izay? Rehefa mandeha miala sasatra ny mpiasa, efa mamaritra zany lalànao fa rehefa alohan'ny ala sasatra ny mpiasa anankiray dia tsy maintsy manrotsaka amin'ny mpiasa io zany ny mpampiasa ny apaha-12 ny karama 12 volana mialohan'ny andehanan'ny congé io. Eo tafiditra ao anatin'io fitambarana karama nadritry 12 volana alohan'ny andehanan'ny congé io zany na fialan-tsasatra io tafiditra ao daholo ny heure supplémentaire, tafiditra ao ny prime. Fa ny zavatra tena tsy tafiditra ao dia araka ny voalazan'ny lalàna dia ohatra ataontsika hoe ny fanonerana an'ireny frais ireny, sarandalana ohatra na ny sara-pitsaboana zany tsy tafiditra ao anatiny. Mety maro sika ny tokantrano na sika mpiasa na isika mpampiasa no mety mirorosaina mahakasika ny fikajiana ny vola tokony raisina mandritry ny fialan-tsasatra. Laza izay ianao chef afaka mba hazavainao kokoa ve ny mahakasika an'izay fikajiana izay? Mara zany Ramatoa tsara tokoa ny hoe manome an'izay kady zay na manome atsiprieny an'izay kady zay. Araka ny efa anteneniko teo dia jerena aloha zany le karama 12 volana mialohana andehanan'le olona hiala sasatra. Atambatra io karama 12 volana io dia avy eo zaraina 12. Rehefa zaraina 12 mazava ho azy zany fa hita lay vola tokony raisina ao anatin'ny 2 volana. Rehefa hita indray le 2 volana dia zarana 30 andro io. Dia rehefa hita moa zany rehefa zarana izay 30 andro zay dia hita ny vola tokony raisina zany 2 andro. Ka rotra ataontsika hoe miala sasatra 10 andro
lay piasa dia ampitombona folo avy hatrany io vola hita isan'andro raha ohatra moa isaka ataontsika mandeha 3 andro dia ampitombona 3 andro zay zany ny fanaovana an'io kajy io. Matetika dia afangaron'olona ny reto voambolana amin'ny teny vahiny roa ireto, ny allocation de congé ary ny indemnité compensatrice de congé. Mba afaka hazavain'ny chefo amintsika rehetra ve hoe inona mahasamihafa azy ireo? Marina tokoa zany tsara hazavaina amin'ny mpanaraka ny fandarana. Tenenina hoe allocation de congé zany raha ohatra ka hoe mbola ao amin'anatin'ny amperinasa zany le piasa. Mbola miasa zany le piasa ka maka congé dia ny vola arotsaka aminy amin'ny fotoana iny atao hoe allocation de congé. Raha ohatra kosa le piasa mety ny démissionna le piasa, mety voaroka le piasa dia tsy maintsy ho aloha aminy nefany lay congé mbola tsy nalaina amin'ny fotoana iny zany dia lasaina fa indemnité compensatrice de congé non joui na congé non pris zany ny vola raisiny amin'ny fotoana iny. Ireto misy fanontaniana mety manitikitika ny sain'ny pensy maro na mpiasa io na mpampiasa. Ho an'ny mpiasa manokana dia mety eritreritra ny mpiasa fa rehefa tonga ny 12 volana ny esana tao amin'ny orinasa iray ka tokony hisitrahana ny ilay fialan-tsasatra na ny congé dia mieritreritra fa azo atakalo vola ilay congé tsy niraisina zany. Ny mpampiasa ihany koa mety ho alaim-panahy tsy apaka congé ny mpiasa mihitsy fa tsy apanapaka ny asa mihitsy zany fa piasa ny piasa foana ka mieritreritra fa afaka hividy ilay fialan-tsasatra. Manahoana ny mahakasika an'izay chef? Marina tokoa zany raha matomindrindra zavatra tena hita matetika misy mihitsy ny mpiasa tena miteny amin'ny mpiasa fa tsy andeha congé fa ho amidiny amin'le mpampiasa zany le congé. Ny mpampiasa koa tena misy milaza fa nareo tsy ho alefanay congé fa aleo mba hovidinay le congé nareo dia izay zavatra ny fa araky ny voalazan'ny lalàna amin'ny fianiasa na ny code de travail dia tsy azo atao mihitsy ka ninona fanarana mety atao mpiasa sy mpampiasa hivarotana na hividianana le congé io dia tsy azo atao mihitsy zany zay zavatra zay. Manjary mandika lalàna na mpiasa na mpampiasa raha manao zay zavatra zay. Inona indray no mety mahasamihafa ny fialan-tsasatra sy ny fahazahoan-dalana manokana amina tranga eo amin'ny fianakaviana na hoe permission exceptionnelle? Misy mahasamihafa azy tokoa reo araka le fanoteneniko moa zany hoe ny fialan-tsasatra io mety miankina tanteraka io zany amin'ny filan'ny asa na nécessité de service zany fahazahoana azy. Fa eto ny fahazahoan-dalana manokana tsy asa no zava-mitranga ao anatin'ny fianakaviana na hoe le permission exceptionnelle pour événements familiaux io zany araky ny voalazan'ny lalàna dia hoe tsy mety amin'ny 10 andro. Io kosa dia tsisy idirany hoe filan'ny asa na tsy filan'ny asa fa rehefa tafiditra ao anatin'ny ataontsika hoe fitsipika anatiny zany hoe reto tranga reto dia azahoana permission exceptionnelle na inona asa na inona zavatra tsy vita ao anatin'ny toeram-piasana dia tsy maintsy mandeha ireo mpiasa ireo. Saingy kosa tsy maintsy mitondra ny taratasy fanamarinana zany ny mpiasa amin'izay fotoana izay. Betsaka ihany koa ny orinasa izay mametraka fa misy ny 13e mois. Inona ry chef mety inona ny mety tsara ho fantatra mahasamihafa ny 13e mois sy ny congé? Tsara ho fantatra tokoa zay ny 13e mois zany dia io zany tombontsoa io omeny mpampiasa ny mpiasa rehefa tonga ny faran'ny taona. Io moa zany lamina any anatin'ny orinasa any io ny mpampiasa mahita fa hoe tokony mena 13e mois ve ny mpiasa amin'ity taona ity. Tsy misy fifandraisany mihitsy zany zay zavatra zay amin'ny resaka congé fa ny congé araky le teneniko teo dia fialan-tsasatra iny ny vola azo mandritra ny congé zany lay efa nyteneniko tarem-piandohanareo hoe misy vola tsy maintsy omeny mpampiasa mialohan'ny andehanany congé. Tsy misy fandraisany mihitsy zany le resaka 13e mois sy le congé. Tsara ihany mampafantatra an'izay ny be sy maro. Efa majiva ho farana ny fandaharantsika. Mety misy ireo teboka vitsivitsy tsara ho lazaina ity amin'ny farany ary mety manana fanamariana ihany koa chef mahakasikasika ny fialan-tsasatra na ny congé. Mara zany raha matomborindra misy tokoa zany le resaka hoe maty-paikandro ny congé. Rehefa maninona moa ny maty-paikandro zany congé zany araky ny voalazan'ny lalàna zany io lalàna amin'ny fianiasa io dia maty-paikandro ny fialan-tsasatra rehefa tsy nalainao
raha vo mihoatra an'le telo taona io nefa raha ohatra ka nisy fitakinana atao mipiasa nangataka congé le piasa fa ny filan'ny asa ny mahatonga ny mpampiasa tsy nandefan'le piasa congé dia tsy ho maty-paikandro mihitsy le congé fa mipetraka ao ihany ny olana mahatonga le hoe maty-paikandro dia zao misy toeram-piasana anankiray tena tsy maka congé mihitsy ny piasa anankiray tsy fantatra zay antony hoe nahoana moa tsy maka congé mihitsy le piasa tsy mahatsiaro tena mihitsy izy hoe dia hiala sasatra dia mitambatambatra any le fiala sasatra dia amin'ny fotoana iny rehefa tsy mangataka le piasa dia maty-paikandro tokoa mikasika an'ity congé ty ihany dia tsara ihany manamafy zany a fa roa andro sy tapany isam-bolana tena niasana io congé io a na telopolo andro ao anatiny 12 volana tena niasana na herintaona tena niasana rehefa tsy misy ve zany fangatahan'ny mpiasa mahakasika ilay fialan-tsasatra dia tena foana tokoa ilay fialan-tsasatra zay aloha voalazany lalàna zany e rehefa tsy nalainao zany a le congé talohan'ny telo taona tany dia tena maty-paikandro foana tanteraka mihitsy ary tsy azonao takina intsony zay no azo narosy raha ny mahakasika ny congé na ny fialan-tsasatra no resahana mahakasitraka ny chefo a niaraka ny tafatafa sy ny dinidinika fa aloha hevitra mahakasika ny be sy ny maro tokoa zany congé zany saotranao raha matomborindra dia isaorana ihany keo nareo mpanaraka ny fandarana mamanga zany nanaraka nay hatrany farany a dia veloma samy tsara tompoko manaraka sika dia hijery loha hevitra hafa indray fa zay aloha no azo natolotra androany misaotra anareo rehetra nanaraka ny fandarana mamanga dia ny tenako a mametraka ny veloma mandrapitafa indray tompoko